Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Manahoana daholo nareo tonga soa ato amin'ny podcast anay mitsama fa za miteny gasy Iasina sy Tina. Tonga soa daholo nareo ty podcast ty zany de mivoaka amin'ny Facebook, mivoaka amin'ny YouTube, mivoaka amin'le application podcast reny, zany hoe feo tsy sary amin'le application podcast reny. Mety ohatran'ilay be ny feo tsy zary a. Zay foana ny tenen'ny olona raha ohatra ka mikipy ny maso de nareo no miresaka de ohatran'ny hoe gasy zany le miteny nefa zay vazaha be zao. Zany izy raha. Ie, fa tsy maninona zany mety zany raha kipy ny maso, mety koa raha misokatra ny maso, mety foana moa zany e. Marina zany. Ty podcast ty moa zany tohanan'ny Tap Tap Send comme d'habitude izay fandefasana vola avy ety ivelany ho a Madagasikara. Afaka mampiasa code promo ianao raha ohatra ka fandefasana voalohany milay be majuscule daholo mitambatra daholo les lettres. Raha ohatra ka te hahazo 5 € zany ianao amin'ny fandefasana voalohany de possible daholo Orange Money, Telma, Airtel, ninina ananan'ilay olona a Madagasikara afaka mahavoaray tsara an'ilay vola, tsisy kwa mihitsy. Tsisy e. Tena tsisy. Tadiaviko ihany ilay kwa zany fa tena tsy nahita. Tsy hita mihitsy. Tsy hita mihitsy ilay kwa. Androany moa zany misy vahiny izay producteur na film sy série en ligne zany a Madagasikara izay atao hoe Mamy Ranto. Fahitsika moa zany androany le Mamy Ranto. Raisitsika sa tsy raisitsika Tina? Efa nieritreritra be teo de aleo raisiny. Aoare, daholo tonga de raisitsika e. Ndao e. Salama ve anao aloha e? Zay aloha fanontaniana voalohany. Salama tsara ka. Le son mety tsara? Tsy misatura tsara. be ve? Ka milamina zao. Ok, ay mety. Mety tsara le son. Tafita zany ianao sa tsy tafita? Mbola ataoko hoe mbola tsy tafita tsara fa mandeha tsikelikely le tafita. Aleo atao hoe tafita e. Aleo atao tafita de Egna anie. De toute façon état d'esprit zany le tafita e. Afaka tsy manam-bola be de efa tafita de milamina. Afaka manam-bola be mihitsy de ohatra manana fomba ampiasaina somary tsy de mety de ohatran'ny mitovy amin'ny tsy tafita ihany. Zay aloha fahitako azy. Ka zay mihitsy le anatin'le film koa zany miresaka an'izay zavatra rehetrarehetra zay fa aleo tsy hita tara-betsaka fa anatin'le film angamba no ahitantsika anazy. Alefa sara ny introduction izy ianao de satria niresaka an'ilay film ianao de tonga de mba asio présentation an'ilay film koa e. Ie, Mamy Razakana Evranto moa zany ny anarako Mamy Ranto no tena lalan'ny olona anahy. Mpamokatra sarimihetsika malagasy sady mpilalao ihany koa. De teo amin'ny fianarana moa zany mbola tsy nandalo fianarana momba ny cinéma ny tenako fa atao hoe nampianantena tao anatin'le izy. De amin'ny alalan'ny boky, amin'ny alalan'ny vidéo, amin'ny YouTube, amin'ny alalan'ny blog, amin'ny internet, reny zany tena ianarana sy teo amin'ny tournage ihany koa. Craft Film Madagascar moa zany le boîte de production anay zany ao anatiny. De izy mpamokatra horonan-tsary lava sy horonan-tsary mitohy aloha zany fa mbola horonan-tsary lava aloha zany nataonay ankehitriny de misy vinavina ny arinany hoe hamokatra horonan-tsary fohy de io zany tena hoe spécialisé na hoe horonan-tsary ihany no ataonay fa tsy manao reportage aloha zay hatreto zany na publicité fa am'le resaka hoe misy zavatra tantaraina ao anatiny de misy zavatra ahafahana mampifalifaly ny olona zany. De izahay Alefa sy toy de izahay zany anatin'le boîte ohatrany hoe miezaka manakatra ny atao hoe qualité internationale moa zany sy ny mahazo norme amina film ohatran'ny tahaka ny any ivelany. Ok, mahafinaritra be zany de ahoana le sakana hitanao am'izao mba tsy ahatongavanareo am'izay tanjona zay ohatra? Le sakana aloha tena be da be. Eo moa zany ny atao hoe sakana eto an-toerana zao ny atao hoe ny
tena zany pouvoir d'achat ny olona zany eo amin'le fividianana film miamiena ny fahefa mividin'ny olona ankehitriny eto Madagasikara de tsy afaka ny hividy film lafo izy. Eo koa nefa ny atao hoe fiverenan'ny volana ampiasaina moa zany na hoe ny tombony atao hoe mbola tsisy loha zany izy hatreto eo amin'ny tontolon'ny cinéma eto Madagasikara. Raha ohatra ny hoe mamokatra cinéma hoe manakatra norme ianao zany de le tombony loha zany mbola tsisy hoe ahafahana mampihodina an'lizy fa matoa zay manao an'lizy de mino sy mananteny izahay fa any aoriana any de afaka hivelona amin'io tontolo io zay de afaka amokatra film be kokoa noho ny amin'izao. Tsara be zany, tsara be le tanjony. Ary azo tsara mihitsy satria amin'le famokarana an'le film, le fanaovana an'le film zany mety misy dépense maro be zany, mety hoe lafo zany manao an'le film nefany raha ohatra ka tsy misy le fiverenam-bola araka ny tenenao de eo izy no tena sarotra be. Le resaka fitaovana koa ve mba hoe ohatrany ahoana zany le resaka fitaovana zany amin'izao fotoana zao a Madagasikara ny fanaovana an'le film. Ny resaka fitaovana indray iny indray moa zany raha malala amin'izao efa mandroso de mandroso ny teknôlôjia dia afaka manana ny atao hoe moyen ahafahana manana matériel mora, tsy hoe mora zany fa hoe mba mahavita azy zany na de tena hoe mbola tsy manakatra ny any ivelany ary le izy ahafahana mamokatra horonan-tsary tsara zany hoe manaraka ny norme zany ao anatiny. De eo koa nefa ny système D tsy miala fa miasa foana aty Madagasikara moa tsika. Tsara be zany, mahafinaritra be. De momba an'le film spécifiquement zany tantaran'le satria tafita moa zany anaran'le film tsy haiko raha afaka manome tsy tonga de tantarainao daholo satria tsy mi-spoil ho an'ny olona rehetra fa afaka manome idée kely ve ianao hoe ohatrany ahoana le tantara, ohatrany hoe film drôle ve le izy, film d'action ohatrohatrany ahoana. Tafita araka le titre hoe miresaka miezaka atao eo amin'ny fiainana zany le izy. Tafita zany tantarana lehilahy anankiray mbola ataoko hoe mbola miady amin'ny fiainana izy de nahita ny olon-tiany taloha izy, fanina tamin'ny olon-tiany taloha de ohatrany hoe verina lasa tia anazy indray zany izy de tao amin'izay izy nieritreritra hoe hanao iseho olona efa tafita be eo amin'ny fiainana izy zany eo amason'le tovovavy mba ahafahany mahazo ny fon'le tovovavy indray de mody manao tompona trano tsara be anankiray izy zay gardien ao ny dadany de entiny ao le tovovavy de mody ampisehoany fiainana zay tsy fiainany akoriny mody ampisehoany zavatra zay tsy ananany akoriny de ao amin'io village io no ahitantsika hoe inona ny zavatra hitranga rehefa hoe miseho olona tsy hainao akoriny ianao. De le tafita film huis clos le izy zany. Huis clos izy zany de ohatrany hoe mihidy anaty trano anankiray de izy film comédie efa maro ny olona nijery an'izy de maro no hafa mihitsy ny tarehan'le olona zany miditra tao amin'le salle de avy nijery le film izy de ohatrany hoe mba nisy tsikitsiky sy fifaliana teny amin'ny tarehany rehefa vita le film de ohatrany hoe iny zany mahafalifaly anay izy ao anatiny hoe mba tondra fifaliana ho an'olona zany zay ao anatin'le film. Mahafinaritra be zany. Ao amin'ny tana Waterfront moa no afaka mijery an'izy sa misy en ligne koa? Ny ahitana le film moa zany de hitantsika ao amin'ny Canal Olympia eny Andontapenaka de ao amin'ny Cinépax eny eo amin'ny tana Waterfront. Ok. De hatramin'ny oviana izy no amin'ny cinéma? L'izy moa zany mbola tsy de fini hoe hatramin'ny oviana satria arakaraky ny olona mijery ihany ny ahafahany mijanona ao fa efa ray volana izy zany tao amin'ny Canal Olympia am'izao de tapa-bolana izy zao amin'ny Cinépax ary mananteny zay fa mbola betsaka ny olona hijery de mbola l'affiche foana zany izy rehefa misy mijery foana. Ok, tsara be zany, mahafinaritra be. De misy ve azafady tsy manino saika nantany fotsiny hoe misy ve ny fomba azon'ny olona ohatrany hoe ohatranay aty ivelany zany mijery an'le izy en ligne? Le tanjonay voalohany tam'le film moa zany de ny ampianatra ny olona indray hiverina hijery film any anaty salle de cinéma satria taloha teto Madagasikara de nisy ny culture ny hoe mijery film anaty salle fa taty aoriana moa zany rehefa
rehefa ohatrany hoe ny tsikelikely le salle de ohatrany hoe tsisy an'le fitiavana miara-mijery film anaty salle ntsony le izy de ny tanjona ivoalohany tanatiny moa zany a mamerina anatin'ny malagasy tsirairay a zay fitiavana mijery film anaty salle zay hoe miaraka amin'ny olona rehetrarehetra miaraka amin'ny falifaly de amin'izao fotoana zao le izy zany a en salle fotsiny loha ankehitriny fa tsy fantatra ao ny aoriana any hoe mety hisy voaka en ligne sy ny tariny tahaka ny film zay nataonay teo aloha moa zany. Mety zany Ok. satria tena hafa ihany zany le mijery film anaty salle tena hafa be mihitsy an'le filine za mbola tsy nijery cinéma tany Madagasikara de tsy haiko ohatra ny ahoana tsy haiko aty États-Unis aloha rehefa mijery film de mihinana pokatsaka tsy haiko misy tsakitsaky ohatra zany tsy haiko raha ohatra zany ny any Mada na tsisy Tena tsy haiko raha ohatry za mihitsy ka tena tamin'ny anay zao tena hoe miaraka amin'ny falifaly a miaraka ny fianakaviana miaraka ny namana mividy pokatsaka misotrosotro jus de miara-mimeme iny ny tena hoe zavatra hoe tena ngeza be tao iny hoe miara-mimeme ny olona rehetrarehetra anaty salle miara mifalifaly a de zay mahatonga hoe hafa ihany le mijery film anaty salle hoe miaraka mifaly miaraka amin'ny olona betsaka ao anaty salle anankiray de iny le tena tanjonay iny any anatiny. Marina be mihitsy a. Efa tao amin'ny Cinépact zay mibetsaka fa tena mitovy ny any États-Unis na any Europa na aiza na aiza le qualité an'le cinéma zany tonga de mitovy tanteraka na ny tsakitsaky koa mitovy mihitsy le ambiance zany milay be le izy. Ka zay mihitsy no mahatonga anay hoe mi-insiste kely satria le film anay nge miavaka ataoko hoe miavaka amin'ny maro hoe misivana manko tao anatin'le izy tao hoe tsy film rehetrarehetra no afaka mandeha en salle misy qualité exigeny salle de nakatra an'iny qualité iny le film anay de ny problème manko a ny olana kely am'izao fotoana zao a ny vahoaka malagasy a rehefa maheno hoe film gasy a de hoe film ratsy zany ao an-tsainy de mametoky zay avy aty amin'ny craft film satria ny ekipa nitafita hoe matoa io a niditra tao anatin'ny salle de cinéma de manana ny qualité exigeny salle zay qualité iraisam-pirenena moa zany ny ahafantarantsika anazy bebe kokoa. Mahafinaritra be mihitsy tsara be mihitsy ilay tanjona satria araka ny teneninao a noho ny teknôlôjia sy ny réseaux sociaux on va dire zany misy kokoa zany ny possibilité à Madagasikara hanana an'le fitaovana aloha voalohany indrindra fa le connaissance koa zany le fahaizana koa zany a tsisy antony hoe tokony mahay kokoa ny any États-Unis na ny any France par rapport à Madagasikara misy possibilité kokoa zany androany a hahay tahaka ny fireneny rehetra zany a Madagasikara de mahafinaritra le tanjona hoe eny araka ny tenenao somary mampianatra ny olona hoe voalohany indrindra hoe verina amin'ny cinéma zany mahafinaritra fa faharoa koa ny cinéma malagasy a de tsy voatery hoe araka ny tenenao hoe ratsy na vita hoe tsy de vita tsara fa possible koa hoe vita tsara be ohatra ny any amin'ny film any ivelany zany de fanontaniana manaraka ho anao a ozy ianao hoe sady mpamokatra ianao no mpilalao de ahoana no nandaminanao an'izay zavatra hoe sarotra be ve le sady manao mpamokatra no manao mpilalao en même temps sa efa naturel taminao le nanao an'le izy. Tsara fantatra koa manko ty tafity ty no long métrage horonan-tsary lava na long métrageko zay nilalaovako voalohany taloha manko tany amin'ny court métrage no tena hoe nianatra ary zay fianarana zay tena hoe amatona mihitsy vao hoe sy hoe resy lahatra hoe afaka azony fahaizana sy manana ny talenta eo amin'ny andehanana sur grand écran zany hoe au cinéma nisy ny fianarana ndrindra zay taona maro nisy ny pratika tena hoe nianatra manokana momba ny actorina mihitsy moa zany tena koa ny actorina resaka comédie de tena ianao teo hoe sarotra ve le acteur sady mpamokatra de valiko izy hoe tena sarotra fa matoa izy natao de misy antony zay matoa izy nataoko satria za te anana ny fomba fijeriko am'le film hoe manana film de qualité de matoa nanao acteur de hitako hoe misy zavatra tiako apitako amin'ny acteur anao anatin'le izy de ny hoe nandaminana an'le izy
ao anatin'ny craft film moa zany efa misy ny ekipa hoe ohatrany karaha ohatrany any ivelany any a, misy ny réalisateur, misy ny gaffeur, misy ny assistant réalisateur, de efa hoe napetrapetraka daholo zany ny anjara asan'ny tsirairay, de ataoko hoe inona namora kokoa an'izay hoe sady mpamokatra no mpanoratra ihany koa no mbola acteur, de miezaka hoe mahazo ny qualité ambony indrindra nefa miezaka koa hoe tsy hoe idélaissé an'le asa sasany zany en tant que hoe acteur na mpamokatra ao anatin'izay. Tsara be. De iza ilay partie am'ireo no tena tianao? Hoe mpamokatra sa acteur sa mpanoratra? Raha jerena aloha zany a, ataoko hoe voalohany a nanao acteur de ohatrany hoe tiako kokoa ny anany le ao amin'ny actorine moa zany, fa any amin'ny réalisation koa, za koa manko réalisateur ihany indraindray, de réalisation sy mpamokatra ihany koa, mpanatotosa ny réalisateur amin'ny teny gasy, mpanatotosa sy mpamokatra eo a, tiako koa izy ireo a, fa lasa aty amin'ny actorine kokoa zany no hoe nandehanan'ny fitiavako bebe kokoa zany tao anatin'iny, fa tsy manakana anahy tsy hamokatra na hanatotosa horonan-tsary akory nefa zany. Ohatrany hoe vaovao taminao angamba eny tsy vaovao be moa zany fa mety hoe vaovao kokoa taminao le mpanao acteur, de ohatrany hoe iny angamba nahafinaritra kely taminao. Nisy tantara mampihomehy ve nahazo anao tamin'izany manao acteur zany, ohatra hoe manadino teny ohatra na misy zavatra nampihomehy? Le izy aloha tena hoe matoa atamanana amin'le acteur de mahafinaritra le izy satria anao mampita émotion zany ao anatin'le izy, de misy fotoana anao manadino texte aloha iny tsy ferana ho an'ny acteur rehetrarehetra iny a, misy ara sasany tena hoe scène fohy fa tena hoe roapolo ny prise tao anatin'le izy, tena hoe in-roapolo naverina le izy zay vao hoe ne tsara fa hoe meme foana ohatrohatry zany, de mahafinaritra le acteur satria afaka mivanivany miaraka amin'ny olona ianao, afaka mampita zavatra aman'olona sy ny tariny. Be da be zavatra saingy. Ny fanaovana an'le production io zany, le fanaovana an'le tournage naharitra firy volana eo le izy sa aman-taonana sa ahoana no nanaovana an'le tafita io? Tafita aloha zany de ataoko hoe tena ataoko hoe zanako ve, zazakely satria tena mihoatra ny 6 volana le izy no nikotrehana tao, de zao le izy vao teraka zany, tena hoe misaotra betsaka men'Andriamanitra mifara. De tenaiko teo hoe lavalava le nanaovana an'le tafita satria tena nisy fianarana tao anatin'le izy, nanoratra an'le izy manko amin'le izy comédie, de tena niezaka be ny tenako tao anatin'le izy hoe hanome tena hoe vraie comédie ho amin'ny tontolon'ny cinéma malagasy, satria rehefa manao comédie ianao a ka raha tsy mampime olona le izy a de afa-baraky ianao amin'le izy hoe tsy nety le zavatra nataonao, de nanoratra an'le izy aloha tena efa tamin'ny heritaona mihitsiny, heritaona volana août ohatrohatry zao de efa nanomboka nanoratra tsy moramora an'le tafita, sy hoe nijery hoe aiza le izy ny alefa, nianatra manokana momba an'le norme sy ny qualité zay ilain'ny cinéma zany a, de nandeha tsikelikely teo ny processus, de mois de janvier le izy nanomboka ataoko hoe pré-production tao anatiny a, ny casting, ny fitadiavana ny toerana fanaovana tournage, fitadiavana ny équipe, ny figurant, ny organisation sy ny tariny a, de nanaraka teo le izy de tamin'ny volana août teo le zany le izy niteraka le film zany. Tsara be. Faly be zany nareo am'izao rehefa miasa ela be amin'ny zavatra anankiray zay izy vao teraka araka ny teneninao de misy fifaliana be angambany ao anatin'izay zavatra. Fifaliana be mihitsiny le izy satria tena nisy ezaka tao anatiny sady nisy ataoko hoe nisy lien niaraka tamin'ny ekipa koa tao anatiny satria ataoko hoe film gasy le izy nefa zay tia hanakatra qualité tsara de somary limité zay tanaty budget. Nisy ara tantara kely tamin'ny nandritran'ny tournage hoe tamin'ny tournage nataonay a efa tena hoe lany ny vola nanaovana an'le film, de hoe 2 andro sisa nananay nefa ny scène mbola be da be, de hoe ndao enjehany ty mantsy ny ekipako hoe raha mba mety aminareo, de ny ekipa moa zany tsy hoe vola loatra ny tena nataony tao anatiny, ekeko hoe mitady vola ihany zany ny ekipako tao anatin'le film fa le passion, le fitiavana iny ny tena hoe nameno anazy tao nandritran'ny tournage, de hoe nisy tournage zany misy fotoana tena tsy natory mihitsy hatramin'ny 5 maraina ny ekipa rehetrarehetra,
tena hoe teo amin'ny set de tournage teo niara-niaritra teo dia vita soamantsara le film avy eo. Tsara be. Mahafinaritra be, lasa ohatran'ny fraternité la ohatran'ny hoe finakaviana mihitsy zany le avy eo. Lasa fianakaviana mihitsy zao le ekipa anay satria tena hoe tsy mifankafohy mifankatia tsara daholo ao anatin'le ekipa dia mino zahay efa mbola afaka mamokatra film malagasy foana e. Mahafinaritra toy izy. Efa notanina momba satria hozy ianao teo aloha zany hoe te hanakatra te hanakatra qualité ohatrana any ivelany hozy ianao fa ny fanontaniako mieritreritra ve nareo te hanao film izay mety hatakatra ny audience internationale kokoa ve amin'ny fotoana manaraka dia ao anatin'izany zany dika zany tsy maintsy hoe atao amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy le film sa hoe mbola fantoka tanteraka aloha amin'ny cinéma malagasy. Ie, za moa zany dia tena hoe zay foana le tanjona rehefa manao zavatra. Misy antony matoa te hivarotra an'le film any ivelany ihany koa. Eo voalohany indrindra moa zany ny fampandrosoana an'ity firenena ity. Raha mamoaka film ianao ka afaka mivarotanao any ivelany ilay izy dia mampiditra vola ho amin'ny firenenao ianao, mampiditra devise. Raha mamokatra film amin'ny firenena ianao ka tsy manafatra film avy any ivelany intsony tsy hoe intsony moa zany fa hoe tsy dia betsaka ny film farany avy any ivelany dia mihodina ny économie locale eto an-toerana tsy misy devise mivoaka mampandroso firenena zany. Ho anay koa nefa tianay ilay izy hoe maneran-tany ny afaka hitan'ny film anay satria misy hafatra sy fananarana be da be ao anatiny ao. Izay hananarany olona rehetrarehetra na ty film tafidy ty dia efa manana ny fikasany zay hoe mba ahafahany mivoaka hoe any ivelany amin'ny teny vahiny fa iny moa zany ohatrany hoe mbola tsy ao anatin'ny fahefana arabola aty aminay satria raha hanao doublage ianao dia tena vola be ilay izy ary tsy tianay hoe doublage hoe zavatra ratsy zany hivoaka ao satria araka ny teneniko hatramin'ny voalohany teo zay miezaka manao zavatra tsara foana omenan'ny mpijery dia mpijery ampifalifalianay tsy ataonay tesitra mijery an'io film mba amenay fahafa-po tanteraka zany fa mbola miezaka izay amin'izay doublage zay hoe ny ahita ny mpamatsy vola na ny ahita ny olona izay afaka ny hanao an'ilay izy amin'ny qualité izay tsara indrindra. Ny fahitako anazy tsy voatery fahitako anazy fotsiny tsy voatery hoe tsy maintsy atao film amin'ny teny vahiny vao afaka mijery ny vahiny fa le ozy izy ianao hoe manao doublage na manao asiana sous-titre fotsiny ny film za olona tia mijery film misy film maromaro zay tiako tena ataoko anatin'le tena tiako indrindra le ray avy any Argentine le ray avy any Italie le sous-titre fotsiny zany vakiako nefa ny tena amin'le famakinana le sous-titre reny mbola maraka tsara an'le tantara mbola tiako be le film fa tsy miankina be amin'le le fiteny le feo fa afaka vakiana fotsiny asiana sous-titre tsy haiko hevitra fotsiny efa nieritreritra mihitsy zay sady misaotra tamin'le hevitra satria sous-titre moramora kokoa manao anazy fa betsaka ny olona zay tsy mankafy le tsy hoe betsaka fa tsy mankafy moa zany fa misy ny olona hoe le VF mihitsy ny tiany zany fa sous-titre koa moa zany ny hoe tanjonay tamin'ity tafity ty fa mbola eto ahoana moa zany fianarana sy eo am-pijerevana zay satria amin'ilay izy comédie dia sarotsarotra kokoa le amin'le mamaky sous-titre amin'ilay izy dia misy koa nefa ny blague zay ao anatiny na ny gag ao anatiny zay mbola hoe mila amboarina arakarak'izay satria misy blague natokana ao malagasy hoe amin'ny teny gasy ilay izy dia sarotsarotra ny mamoaka an'ilay izy amin'ny teny vahiny dia mbola eo am-pijerevana an'izay zay fa mampananteny zay fa ho avy tsy ho ela le version ho an'ny olona any ivelany sy version sous-titré moa zany. Mahafinaritra be ary marina be zany satria nazary indraindray miezaka mampiseho satria misy manontany mantsy inona ilay vazaha amin'ny teny gasy inona ilay vidéo ataonareo sy ny sisa ohatra hoe namako avy ety France na any États-Unis dia andeha hanazava an'ilay izy za dia vao miteny hoe betsaka amin'ny followers dia te hahita an'ilay page foana izy dia efa mampisehoko an'ilay page dia misy fotoana izy miezaka mijery an'ilay vidéo voalohany indrindra tsy azony fa na misy vidéo vitsivitsy mantsy nasiako sous-titrage donc afaka manaraka izy
fa tsy miome mihitsy le olona rehefa ampisaiko an'izay satria le kolotsaina le sangisangy zany a natokana ho an'ny malagasy araka izay teneninao zay le blague zany a no mifanaraka kaiky amin'ny kolotsaina malagasy de raha vao ezahana hoarina amin'ny kolotsaina frantsay na amerikana ohatra matetika tsy de tena mampiome tsony zany fa ohatra ny hoe tsy tena azon'ilay olona hoe fa maninona mampiome fa fanontania manaraka an'izay ankoatra ny doublage sy ny sous-titrage mieritreritra ve nareo hanao film tonga de avy hatramin'ny voalohany mihitsy hoe tonga de miteny frantsay ohatra ilay acteur sa mbola hoe tsy ao anatin'ny drafitra mihitsy zany efa anaty drafitra projet manko nenay efa de alohan'ny anangana le trano famokarana mihitsy zay de efa nieritreritra hoe reto daholo ny zavatra ho ataontsika ataoko hoe to de film international moa zany za resaka zay hoe to de any ivelany a fa natokana ho amin'ny malagasy koa to de tantaraiko kely izy ngamany de mba ahafahana sendra misy olona mienina mijery an'le podcast ty mba hoe mba intéressé avy eo road movie le izy road movie zay ahafahana mahita ny atsara Madagasikara le izy zany amin'ny teny vazaha sy amin'ny teny gasy le izy zany nieritreretinay hoe mifangaro eo de le hoe amin'ny teny vazaha zay mba ahafahana mitondra an'le izy any ivelany amin'ny teny gasy le satria le Madagasikara sy le kolotsaina malagasy mihitsy ny tianay aseho anatin'le izy fa ataoko hoe projet ho any any aoriana zany satria lafolafo manao an'le izy ary tsy mety hoe tsy vitanay rery raha ohatra ka ny budget an'le izy satria tena miakatra zéro maromaro mihitsy ny hita ao anatin'le budget de mba zay koa tsy miala amin'le fomba fisainanay le hoe manome zavatra tsara raha toka taloha ny olona mahita hoe cinéma malagasy ratsy de zay mba hanatsara an'izay fomba fijerin'olona zay hoe tsara ny film gasy manakatra ny mitovy kalitao amin'ny film zay any ivelany de mba ho tiany malagasy mba ho aoam-pony malagasy tsirairay zany fitiavana ny vita malagasy zay ny tena hoe tanjonay moa zany anatin'le izy mahafinaritra be tsara be mihitsy ilay tanjona ary mifanaraka amin'izany tiako te anontany koa zany satria ozy ianao hoe tsy voatery hoe nandalo fianarana fa nampiana-tena na tamin'ny vidéo en ligne na tamin'ny fanaovana anazy zany hoe traikefa manokana fa ny ankoatr'izay inona mba projet nataonareo na nataonao manokana teo aloha zany hoe film ohatra na série na vidéo inona mba ahafahan'ny olona koa zay mahita an'ity zany mba hijery zavatra hafa nataonareo zay amin'izao fotoana zao moa zany raha ohatra ka hoe tany aoriana nijerena de efa nanokatra série courte moa zany ny fiantsonay anazy Jao ny titre zany nandeha tao amin'ny télévision teto an-toerana le izy ny TV Plus Madagasikara zay mpiara-miasa akaiky anay mihitsy zany tanatin'ny tontolon'ny cinéma hatr'izay de efa nandeha tao le izy 5 minutes fois 10 épisodes le izy de taorianan'le Jao koa izahay de efa namokatra horonan-tsary lava anankiray ny lohatenin'le izy Tiako Itoetra de mitantarana tantaram-pitiavana eo anivon'ny lehilahy sy vehivavy anankiroa lehilahy sy vehivavy zay mifankatia nefa norarana le fitiavana ny antony manokana de ao anatin'le film io ahitantsika anazy le film nataonay voalohany io zany le Tiako Itoetra tsy nandeha cinéma aloha izy tamin'izany satria mbola tsy nanana ny fahaizana manokana izahay ahafahana manakatra ny atao hoe normana cinéma tamin'izany fa le film kosa nefa manana ny qualité manokana nataoko hoe niavaka tamin'ny maro izy tamin'ny taona 2020 sy 2021 izy navoaka niavaka tamin'ny maro izy ny kritika moa zany zay nataon'olona kritika le izy de tena hoe tsara avokoa de niavaka tamin'ny maro izy teo anivon'ny tantara ny qualité amin'ny akapobeany teo amin'ny sary sy ny feo ary ny feokira io moa zany tena hoe izany nampiavaka ary ny émotion avoakany sy ny hafatra ao anatiny ihany koa moa zany de io film io zany amidy en ligne io zany amin'izao fotoana izao
Somary niaty kely le vente en ligne zany nandritra n'ity projet ity satria ny ekipanay rehetrarehetra tanatin'ny craft de natsoina tamin'ny nanaota an'ilay tafita daholo de somary sahirana tamin'ity tafita ity zahay fa afaka kelikely eo de hiverina indray ny fivarotana anazy na ny olona eto an-toerana na ny olona zay any ivelany koa de afaka manjifa anazy daholo satria amin'izy vente en ligne zay de paritaka tsara maneran-tany izy ary efa sous-titré koa moa zany le film io zany sous-titré en français. Ok, tsara be zany. Ataonareo amin'ny page-nareo moa zany anaran'ny boatinareo ihany amin'ny Facebook sy Instagram sa aiza ny ahitanareo? Hita amin'ny Facebook sy Instagram Craft Film Madagascar. Ok. Amin'iny mba rehefa le fotoana ivoahana ny film en ligne indray de amin'iny no mety afaka arahanay an'izay zavatra izay. Na le vaovao momba ny ty film tafidy ty koa, j'imagine. Besaka satria efa misy média internationaux koa moa zany niara-niasa taminay ny RFI moa zany zay ataoko hoe mameko pouce kely anay ahafahana hoe mivelatra makany ivelany bebe kokoa. Ok, tsara be. De sao de misy tantara na zavatra nafinaritra nitrangany nandritra an'ilay tournage an'ilay tafita azo tantaraina? Tena betsaka aloha zavatra nitranga tamin'iny tournage iny satria zay moa zany nahazo tohana ara-bola avy any amin'ny ministeran'ny kolontsaina eto Madagasikara ataoko hoe nameno ny vola tao anatin'le film zany le izy hoe tonga le vola ministera de feno le budget an'le film satria tenako moa zany tao anatin'le izy marina hoe tena tiako le cinéma fa mbola tsy afaka mivelona tao anatin'le cinéma moa zany izahay de za manana ny asako eo akaiky manao resaka marketing création de contenu amin'ny réseaux sociaux sy ny site web manao resaka marketing digital ihany koa ny tenako de nanana ny asako manokana aloha za de avy eo nanangom-bola misy vola tsoahana amin'ny vola zay azo de apetraka hoe angonina anaovana an'le film tsikelikely de avy eo feno le vola de hoe tena vao feno le vola de niala tamin'le asako hoe tsy manao an'ity asa ity aloha za fa aleo se concentrer amin'ity film ity de ny réalisateur koa moa zany ohatrohatr'izay satria manko zay samy manana ny asanay eo akaiky de rehefa tonga ny fotoana hoe feno ny volana anaovana film anankiray de samy tsy miala moa zany tenenako an'izany fa miato kely ny asanay rehetrarehetra de miantso ny ekipe zay miantso ny acteur zay vonona de manao casting ihany koa ao anatiny de alefa tsikelikely eo le film de zay moa zany ataoko hoe nanao parcours du combattant tao anatin'io film io satria isaky ny étapen'le film de misy olana kely foana ohatry ny hoe tamin'ny ataoko hoe préparation zao tena fitadiavana trano anaovana an'le film tena hoe nitotototo eraky zao Antananarivo zao mba ahitana an'le trano zay tena hoe mety tsara am'le film teo tamin'ny casting zay hoe nazahoanay hoe fiara-miasa tamin'ny ministera nefa avy eo zay tsy nahazo salle anaovana an'le casting akoriny de tsy maintsy navadika casting en ligne le izy de teo amin'ny tournage ihany koa le efa nitantaraiky teo hoe tena azakazaka be tanatin'le tournage nefa na de nisy ny azakazaka ara de tena hoe za tena nasika mihitsy teo amin'ny hoe mila zavatra tsara tsika na de eo ary ny azakazaka miezaka tsika manome tsara indrindra avy amintsika teo amin'ny resaka montage ihany koa tena somary sahirakirana zay satria niezahanay hoe fitaina amin'ny fotoana fohy le izy satria le am'le cinéma moa zany mbola tsy afaka hoe mivelona daholo ny ankizy tao anatin'le izy de tsy maintsy fohy le fotoana anaovana le montage mba ahafahan'le ankizy miverina amin'ny asany amin'ny andavanandro indray de somary enjikenzika le montage de teo amin'ny salle de cinéma koa zay nahazo atao hoe restriction ve tamin'ny salle satria nisy salle zay tsy navela ny ISSM moa zany manao an'le izy le iviteuran'ny cinéma malagasy ohatran'ny karazana CNC izy zany raha ohatra ny hoe oharina any amin'ny France de tsy navela nanao projection zay tao am'le salle satria hoy ny hoe le salle tsy manara-dalàna nefa tonga any am'le salle zay de hoe
jery an'le zavatra nataon'le sala zany zay hoe manara-dalàna tsara le sala satria afaka mandefa film avy any ivelany izy a manana ny droit amin'ny film de izy tsy fantatra hoe misy resaka politika avy ao anatiny fa zay moa zany tsy te hiditra anaty problème tamin'izany de tsy maintsy naikena le izy satria le ministera koa anisan'ny nandrosaka vola tanatin'le film de zay tena hoe problème fô problème nefa misy ny solution sala misy maro ny atao Antananarivo a nefa amin'izao fotoana izao koa nefa zay a ataoko hoe mieritreritra hoe tokony hanana ny anjarany daholo ny sala amin'le fandefasana an'le film satria misy ny sala zay lavitra misy ny sala zay tsy takatry ny olona ny vidiny ao anatiny de efa mieritreritra koa zay a niverina any amin'le sala zay nandrarana anay moa zany tamin'izany satria ataoko hoe efa milamindamina avokoa moa zany amin'izao ny resaka hoe resaka taratasy momba n'ity fandefasana an'ity film ity de mananteny izahay fa mbola betsaka kokoa ny olona hijery na de teo ary zay olana zay de tianay ampita amin'izay koa hoe ny olana eo amin'ny fiainana zany tsy maintsy misy foana iny tsy maintsy misy foana raha zany tsy mahafinaritra ny fiainana fa misy koa nefa ny vahaolana zay eo akaiky eo a de ny olona rehetrarehetra koa tokony hitady zay vahaolana zay eo amin'izay olana misy eo amin'ny fiainana zay de zay nene zay tiako ampita ato anatin'iny satria parcours du combattant nefa eto zay mbola velona mbola afaka namoaka an'le film soma tsara tsara be mahafinaritra be le tantara e surtout any a Madagasikara satria tena na de fotoana ataoko hoe fohifohy ihany no nipetrahanay sy tiana zany ta Madagasikara afaka mahita tsara hoe hoe misy zavatra sarotra be zany amin'ny fiainana e na resaka taratasy a na resaka hoe zavatra ara-dalàna na resaka hoe kolokolo zany e satria indraindray le kolikoly a no ahafahanao mahavita zavatra vetivety kokoa nefany a tsy izay no ara-dalàna de eo zany le fanapa-kevitra sarotra be hoe ianao mba te hanao zavatra ara-dalàna nefany a ela be mihitsy eo vao vita toy izay ny manao kolikoly zany moa zany tsy miteny hoe tsara le kolikoly a fa miteny fotsiny tiako tenenina fotsiny hoe azoko zany a le ny mahasarotra ny fanapa-kevitra hoe tsy hanao kolikoly a nefany a ho ela be kokoa zany ty zavatra ity raha hoe atao ara-dalàna de tsy tsara be fa nataonareo ara-dalàna le zavatra raha fahitako anazy a de ara-dalàna ie mahafinaritra de sady tsy intisy teo tsy lavilefina zany tamin'ny hoe nisy obstacle zany de tsy tonga de niala nareo fa mba hoe niafina zany le obstacle satria amin'ny fiainana na amin'ny resaka famokarana film na amin'inona moa zany tsy maintsy misy foana zany le obstacle de rehefa manohy foana zany tsy milavilefina araka ny tenako teo de amin'ny farany no tena mahazo tombony zany mahazo tena hoe valitsoa de mino za fa ary manantena koa fa azonareo le valitsoa ary mbola hitohy koa zany le valitsoa azonareo amin'ity film tafity ity le izy koa ne zay koa ne ny ataoko hoe zava-misy eto Madagasikara resaka kolikoly resaka taratasy de regny koa nefa zavatra tiany tantaraina anaty film reny fa be da be ny zavatra tantaraina eto amin'ity Madagasikara ity de be da be ny ananarana olona de anatin'ny film koa ny ahafahanao mitantara zava-misy a de anatin'ny film koa ny ahafahanao mananatra olona de hoe mampifalifaly koa anatiny satria raha mijery zao tsika raha manontany olona folo tsika de hoe firy mijery film angamba ny tonga de le olona folo mijery film daholo hoe matoa io tontolo io a mandeha be any ivelany de fa maninona izy ny tokony tsy handeha eto Madagasikara satria tantarantsika eto Madagasikara no tantaraina anatin'ny film gasy fa tsy tantaran'olona avy any ivelany zava-miseho eto Madagasikara no tantaraintsika de hoe maninona indray no isika malagasy no tsy intéressé am'le izy zany anatin'izay nefa ny sasany olona avy any ivelany arany a misy ny mankafy film gasy ny sasany a de fa maninona antsika indray de io ny nasako an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra io zany hoe jerevy ny film gasy fa betsaka ny mpamokatra mesaka tsy ny craft film Madagasikara any a fa betsaka manao zavatra tsara misy zao manao film atao film d'horreur misy manao film fantastique misy manao film épopée de efa miezaka tsikelikely amin'izao hoe miarina io tontolon'ny sinema malagasy io a na de teo ary ny olona hoe ataoko hoe tsy nanimba zany tanatiny manome film zara fa vita anatin'le izy a de efa betsaka miezaka amin'izao fotoana izao
Efa de hoe avy amintsika zany hoe mila fanohanana avy amintsika le izy hoe mba hahafahan'le izy mitohy hatrany hatrany satria raha tsy mijery tsika de tsy afaka hoe ny anohy intsony ireo mpamokatra ireo nefa betsaka miezaka ao anatiny. Marina mihitsy zany marina be avatra ho antsika rehetra mihitsy moa zany surtout le any Madagasikara ohatra ka ho an'ny Madagasikara zany zay de tsy maintsy andeha hijery film nareo amin'ny Cinépax aloha Tena Zao aloha. tena mety ohatra daholo le namako koa amin'izay fotoana zay amin'izay feno tsara le cinéma ka zay koa nge le hoe mba nofinofy satria zay manko mpakafy cinéma avy any ivelany de mahita le sary ianao feno be hiboka be de zay koa mba tianay ho atao hoe tao Madagasikara hiboka ihany aloha zany le salle tam'le nay fa tsy isaky ny séance rehetrarehetra le izy zany fa tsongatsongaina kely le séance hoe ty be olona ty vitsy olona ty ohatrohatr'izany fa matoly izy l'affiche foana de hitan'ny salle de cinéma le izy hoe hoe mandeha tsara zany le izy hoe misy mijery misy mankafy ao anatiny de misy mbola te hijery. mahafinaritra be tsara be le izy ary juste ino izy teo ino moa le diniko indray le expression malagasy bon tsy monena en parlant de ça raha ohatra ka misy fotoana manaraka hitady acteur de zay sy tiana aloha zany afaka miasa tsara raha ohatra ka ty États-Unis na ty France na ny États-Unis na raha ohatra ka amin'ny fotoana andalovanay a Madagasikara za aloha tsy haiko raha tiana raha ohatra ka malina anao zay fa malina anahy be metsy le ilalao amin'ny film malagasy Mety ve zany raha tiana? Mety zany ohatray tonga de raikitra Sady tonga de efa olona mahay miteny gasy tsara anatin'le film. tena zany mihitsy Tena mety. Tena oui ka zay nge hoany teneniko teo hoe nenay zany anatin'le tontolonay ataoko hoe olona passionné ny tena tianay anatiny toy zay le hoe olona betsaka ny olona hoe manao an'le izy fotsiny azahoana vola fa le passion nenay tena tianay hoe fahavononana tao amin'ny anay zao misy ny ankizy tena hoe mbola tsy nanao film mihitsy ny hatrizay niainany nanao tamin'ity tafity ity fa de tena hoe passion le izy de tonga le ankizy manao formation aloha de ampianarina misy koa nefa ny ankizy zay ataoko hoe avy any amin'ny milieu tsy hoe avy any amin'ny milieu hoe manana moyen ny anarana cinéma zany na ny anarana ihany koa zay ao anatin'ny ekipa anay hoe fianarana moa zany ao anatiny fampianarana ankizy ary koa hoe fampahafantarana ny eto Madagasikara satria ny fahitan'olona amin'ny cinéma eto Madagasikara hoe natao an'olona hoe manam-bola ny atao ma-acteur ho atao an'olona tsara tarehy tsara bika ohatrohatr'izany nefa tsy fantatr'olona anatin'iny hoe mety ianao io zany hoe manana ny spécialité anao manokana ianao hoe inona ny trait anao manokana zay mety ilananao anatina film anankiray moa zany de iny koa ny tianay voizina iny hoe tsy voatery hoe olona tsara foana ny anatina film na hoe tsara bika ohatrohatr'izany fa ny olona rehetrarehetra afaka manao cinéma raha toa ka hoe mety aminao le rôle raha toa ka hoe adéquat aminao le rôle zany zay manko ny olona eto Madagasikara hoe anaty film anankiray ohatrany hoe fampiderahana lamaody sy fampiderahana tsara tarehy fotsiny ataony zareo anatin'le film nefa adin'zareo hoe misy zavatra tantaraina ao anatin'iny misy souffrance tianao aseho de iny no tianay voizina koa hoe natao an'olon-drehetra ny cinéma fianarana cinéma ary ny acteur. marina mihitsy zany na maneraka zao tontolo zao misy an'izay koa matetika hatramin'izay mihitsy na Hollywood ary le olona manja foana no safidiana fa zao ataoko hoe tsy haiko depuis 10 ans na mihoatra mihitsy ary efa manomboka miova tsikelikeza zavatra zay efa manomboka hoe olona ataontsika hoe mba normal zany fa justement araka ny tena hoe passionné sady mety be aminazy le rôle zany no afaka milalao tsara le film fa tsy fato hoe Brad Pitt foana raha mahita ny asina zao mahita ny Brad Pitt zany ohatray raha mahita ny tiana hoe mahita ny Thor zany miaraka am'le volo lava sy le aka zay koa projet anay nary zany misy projet ana super héros gasy zay fa super héros zany no tena mangataka fotoana sy vola be ao anatiny de hoe alefa tsikelikely izy fa tsy tonga de hoe manakatra zavatra ambony be de avy eo menjera fa miakatra tsy moramora de tonga le tanjona de faly ianao rehefa sendra tafavoaka am'izay zay film ana super héros gasy zay mahafinaritra mihitsy zany mamorona super héros vaovao ve sa tonga de ohatran'ilay Superman reny satria raha super héros gasy de toka misy super héros jirama
zay isaky nitapaka ny jiro zany de tonga zany le jiro super jirama angamba de tonga de mamelatra an'le zavatra le jiro. ilainay tao Madagasikara mihitsy zany super jirama zany am'izao fotoana. Ianao Fa super héros no vaovao izy super héros vaovao izy fa mbola développena tsikelikely eo zao mbola mianatra hoe ahoana fanomezana pouvoir ana super héros, mbola anao sarisary ny akanjo, ny toerana zay atao eto Madagasikara sy ny pitsopitsony rehetrarehetra fa efa projet efa karakaraina de tsy moramora efa mety afaka elaela kely vao masaka n'andro am'izany. sarotra aloha le resaka super héros satria misy koa le effets spéciaux zany, misy koa le resaka akanjo araka ny teninao raha tsy ambony qualité daholo zany de lasa ohatran'ny hoe tsy hoe mampiomehy fa lasa ohatran'ny hoe tsy matitra tsara zany ny film rehefa tsy fa courage zany mino fa vitanareo zany rehefa tonga fotoana. Arak'izay teneniny ity zay hoe le effets spéciaux iny koa ny tena hoe olana kely atao hoe mampela anazy satria effets spéciaux mila vola, mila olona, mila fotoana de araka ny vinanay efa hatramin'ny voalohany hoe manao zavatra tsara ary tsy mainka ny hamoaka zavatra anankiray fa atao foana zay hanomezana ny hoe tsara indrindra mba ahafahana manome fahafapo ny mpijery ihany zany ireny tena hoe mena fahafapo anatin'le izy ahafahana mijery mifalifaly, ahafahana hoe micréer zavatra any anatin'ny mpijery tsirairay. Mahafinaritra be. Bon mba misaotra betsaka raha Mamiranto amarana an'le podcast zany misy fanontaniana anankitelo farany zay apetraka aminao atomboko angamba le fanontaniana voalohany ianao ve mamalagasy ianao eny tsy voatery mamalagasy ianao fa ianao ve tia mihinam-bary de raha ohatra ka oui ny valiny de inona ny laoka tena tianao indrindra? Za aloha mamalagasy tena tia vary tsy hoe tia vary be zany fa mankafy vary. Laoka tena tiako tena hoe nomboritra. Tena raha misy anasan'andro androany any an-trano de nomboritra atao fa tonga de tena mijanona tena mankafy an'io hoe nomboritra. Norme zany simple tsotra le nomboritra fa tena tsara Tena matsiro. Mahafinaritra. De ny fanontaniana faharoa zany de ianao ve mba tia hira gasy de raha tia de iza no anisan'ny mpihira gasy tianao? Tena mpankafy hira gasy tena hoe tena tia aloha zahay. Am'izao fotoana zao raha ny hira gasy tena hoe ankafiziko de neny artiste vaovao izy neny OCA. Neny OCA aloha tena ny hirany tena ataoko hoe mampanofinofy anahy mihaino an'le izy. Na hira-pitiavana io, hira-pitiavana io zany tena ataony fa tena hoe tsara ny hirany ary tena hoe kanto tokoa. Zay hoe tena raha mihaino kanto de manasa antsika hihaino an'ny OCA zany. Ahoana manoratra an'izany raha tadiavana? HOSEA OCA Marline moa izy teo OCA Marline ohatr'izay. Okay. De ampiko kely fotsiny zany le fanontaniana faharoa misaotra voavaly toko fa ampiko kely fotsiny ho anao manokana inona no film gasy tena tianao indrindra? Raha am'izao fotoana zao raha mitaniana hoe inona film gasy tiako indrindra de tafita. Ary ny ankoatr'izay? Ary ny ankoatr'izay mankafy maha-comédie koa zany mankafy Malkila ihany le Malkila taty amin'ny voalondohany 5-6 iny tena hoe ankafy satria za manko tia olona tia meme be de zay tia meme be koa zay koa nanaovako an'ity film tafita io mba hampimeme ny hafa zany de ny olona tena meme tena hoe tsy nitsahatra meme tam'le film ary tena zay mahafaly anahy indrindra hoe mipetraka ery aloha ery de miandry isaky ny mandeha le gagan'le film de me le olona ary misy raha tsy napoziko hoe ampime be olona le gaga anatin'izy tena hoe latsaka ny fimehezana le salle. Mahafinaritra marina be zany. Ok de fanontaniana farany ho anao manokana zany inona mba zavatra ataontsika hoe zava-tsoa afaka ampianaran'ny kolontsaina malagasy amin'ny firenena hafa tsy voatery hoe mampianatra tonga de directement fa zany hoe azon'ny firenenen-kafa zany hitsoahana avy ao amin'ny firenena malagasy. Resaka kolontsaina
Ohatra tsy voatery tsy voatery fa afaka resaka kolotsaina ninina moa zany misokatra le fanontaniana hoe ampianarana ny firenena hafa mety hoe tsy resaka kolotsaina izy fa resaka fifaliana zany. Malagasy na ataoko hoe anisan'ny firenena anisan'ny mahantra aritsika, misy ny olona mijaly eto amin'ity firenena ity fa hoe tsy adinontsika ny eto Madagasikara le hoe fifaliana. De ataoko anatin'izay koa satria eto Madagasikara matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ary mbola matoky ny vahoaka malagasy hoe mbola hisandratra ary tsy hijanona amin'izao toerana misy atsikitsiky izao isika fa mbola eo Andriamanitra hanampy antsika de hoe fifaliantsika, tsika faly foana ny inona zavatra mitranga de iny azo esorina amintsika malagasy rehetrarehetra iny hoe mifalia foana ny inona zavatra mitranga eo fa tsy mandrakizay io fa misy foana ny fanafany eo. Zay ny tena hoe itiavako malagasy manokana ary hita hafan'ny olona avy any ivelany koa hoe le sourire tsikitsiky ny gasy. marina be zany ina anisan'ny zavatra voalohany indrindra hitako tany tsy haiko raha tiana raha mitovy tamin'izany fa vao tonga tany tamin'ny 2011 de tonga de ina anisan'ny zavatra nahagaga anahy voalohany indrindra tena mifalifaly daholo le olona rehefa na ny an-dalana ary miresadresaka falifaly misangisangy misy joie de vivre zany na de eo ara ny olona de faly foana. Zany mihitsy. Ok, sur Mamranto misaotra betsaka indray zany tamin'ny fotoana nahatongavanao teto zany vahiny anay Mitsam de ampitsahivana zany le olona mijery ny film Tafita zay mbola ao amin'ny Cinepax sy ny sala hafa. Ina moa le sala faharoa teo? Canal Olympia. Ok. Bientôt Plaza koa zany. Ok. De le page Craft Film Madagascar. Ok. Yes. Craft Film Madagascar amin'ny Facebook sy Instagram ary ohatra ka anaraka. De merci beaucoup ry Mamranto, tsy haiko raha misy zavatra fanantenenao sa efa feno? Avatra kely ngamba ho antsika mpijery rehetrarehetra hoe tao isika malagasy ifanohana. Tsika malagasy ifanohana ary ifampisintona hiakatra fa tsika malagasy ihany manko ny fampisintona midina zay le olana zay de manasa antsika hijery ny film Tafita en salle, manasa antsika hanjifa ny original hatrany rehefa sendrasendra hivoaka izy de hoe le fomba fisainantsika malagasy hoe mba hatsaraina hoe tsika tokony tsy hanadino fifankatiavantsika, toka ifampisintona, tsika tokony hoe ho titan-drazana hiaraka hampandroso an'ity firenena ity de ivoana kely amin'ny resaka film aloha zany de hoe film ny androany hoe manasa antsika rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra mba hanohana ny zavatra vita gasy, tsy ny film ihany fa hoe ny zavatra rehetrarehetra ampiasaintsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Matoa tsika hoe manjifa ny vita gasy de tsy manafatra ny any ivelany tsika de miena ny importation ary mihodina ny économie locale, zavatra ampiasaina andavanandro ohatra hoe ino ohatra ny hoe akanjo misy zao vita gasy, misy zao ny anay zao mpiara-miasa aminay kaikeny tsara le t-shirt vita gasy 100%, misy ny meuble vita gasy, misy ny sakafo vita gasy zay hoe afaka mifaninana tsara ny any ivelany de raha mbola vita vita gasy de ataovy de mba miena amin'izay ny zavatra farantsika. Zay nena ny afatry farany angambany misaotra ny tiana sy asina nanasana androany, misaotra anareo Mitsam nandray sy namela malalaka anahy ahafahako miresaka ny zavatra tiako resahana rehetrarehetra. Misaotra betsaka ary mankasitraka be da be satria tsy ny olon-drehetra tokory no hoe ny afaka nandray anay androany ny mpanao podcast rehetrarehetra, nareo tena hoe nandray tamin'ny fo tsy nisy ny zavatra hoe filiriliry be tao anatiny fa tena hoe direct ohatra ny olona mpinamana miresaka tamin'ny réseau nandray mankasitraka be da be. Misaotra antsika rehetra nijery ny anao an'ity sy nijery an'ity podcast ity. Marina zany, merci beaucoup sur mihitsy. Tap Tap Send. Envoyez plus, dépensez moins.